Montagne des Français. Asa fanamboarana no nitsenanay tamin'ny fandalovana teto. Trano fandraisana mpitsidika, fisakafoanana fivarotana fahatsiarovana izao reto manoloana antsika reto. Miroso torak'izay koa ny lalana miakatra eny Ambohitra Tsingy, antsoina hoe Montagne des Français ankehitriny. Raha tonga ary an-tampony montagne ty tsika dia misy fort ary. Zany hoe kana miaramila frantsay taloha be tany amin'ny 1885. Dia talohany naviany miaramila frantsay taty izy dia Ambohitra Tsingy tena ny anarany. Dia jusqu'à zao mbola misy tavela ary izy le vestige-n'le fort. Ary mbola misy trano avela dia mbola misy rempart koa. Dia aty koa toerana fanaovan'ny katolika pèlerinage. Rehefa marikitry Pâques 2 semaines avant Pâques mandeha aty mpivavaka katolika manao chemin de croix. Ndraiky santon. Dia tsika zao mahita la croix maromaro. Bakaty ambany aty jusqu'ambony ary misy eo amin'ny 720 zao. Dia mahita karazana biby maromaro, vorona, hita aty aby jiaby zay. Hita aty aby jiaby zay. Fa ireo mpizahatany liana amin'ny tantara voaresaky Jean teo izay no marisika kokoa hiakatra ny Montagne des Français. Toy izay koa ny mpity mandeha tongotra na randonnée sy escapade fa mandrapatonga any tampony aloha raha mitodika ankavanana mizaha ny baobab atao hoe Adasonia suaresensis tsy hita raha tsy ety Antsiranana. Manao toto-kivo miatrika ny Baie de Diogo na Elodranon'ny Diego. Mahita kely afiato. Fantampony ry tena mahita izy jiaby. Antsiranana, toerana be helondrano faharoa maneran-tany aorian'ny Rio de Janeiro any Brésil. Lalana tsy maintsy andalovan'ny mpitsangatsangana ity tunnel ity raha ao an-tampony Montagne des Français. Ity zany toerana namboariny miaramila frantsay taloha. Dia teto taloha zao tamin'ny placen'ity escalier ity nisy lalamby. Lalamby zay namboarina mba hampiakarana matériel any ambony any mandritran'izao nanamboatra le fort le trano any ambony. Dia reto tunnel reto zao dia namboarina amin'ny tany. Dia zao zo namboarina mba moramora fiakarana ho an'ny touriste dia natao escalier. 100 metatra ny halavan'ity tunnel ity hatrao an-tampony. Misy zanatohatra 700. Orinasa Sinoa CGC no manao ny asa eto. Banky iraisam-pirenena no mamatsy vola amin'ny alalan'ny tetikasa PIC 2 fanatsarana toerana tena mahasarika mpizahatany ety Antsiranana. Raha ity tohatra ity dia fa 2 volana zao no katrohan'ny Marcelin sy Roland sy ny ekipany azy. Raha tonga any amin'ny 4 dia 2 volana. Azo antoka ty rehefa vita eo raha Marcelin sy raha Roland? Izy indray aloha zany norma tsara satria tsy dia hitan'ny orana firy ty. Tsy tonga tao an-tampony ny fitsidiana fa mbola mando ny tohatra fa nanenjika fiatrehana ny filaintiky ny masoandro eto amin'ny toerana hatokana anaovana izay ety amin'ny Montagne des Français ity na point de vue izay mbola andalam-panamboarana ihany koa amin'izao fotoana izao. Tsy ny masoandro ihany nefa no hatrehany eto fa toa ankaiky dia ankaiky anao izany ny nosy lonjo. Ny fidadasiky ny Baie de Diego izay toa milaza fa kanto izay tsy manam-paharoa i Madagasikara.